Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara andray ny fitenenana. Tokolasy tokovary ianao rehetra izay manafika itony fa somianiko manokana amin'izany ianao mpilalao ny barea ny coach ny vady amanjanany ianareo anatin'ny fédération ary eo koa moa ianareo ministra mpikambana anatin'ny gouvernement tsy fantatrinareo atoa fa rehefa nahita n'ilay horonan-tsary teo dia mitamberina ao an-tsaina ny zavatra rehetrarehetra miainana tao anatin'iny fifaninanana tamin'ny samina iny. Inona mitamberina ao an-tsaina dia ny voalohany aloha ny tanjatsaina naseho anareo ekipa nasionaly tao anatin'ireny fifaninanana sy matitra rehetrarehetra. Ny faharoa dia ny esprit d'équipe. Rehefa mipetraka esprit d'équipe io dia io no mitondra fahombiazana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay natao. Ny tenako manokana tamin'ny mijery match iny so ihany fa tsy mifilomeny vady amanjanako fa raha mahainareo misaoty eny ambony seny mitrofona amin'ny tany indrindra moa efa mahazo corner amin'ny adversaire manofofo azy io tsy vaky ny baolina tena nampiseho ny fitanananam-po izay ny afatra tiako apetraka aminareo fa indrindra tamin'ny nareo tonga tamin'ny final niona tamin'ny Maroc sarotra satria tsy ampeniko anareo fa vao nandresina dia mbola nijery ny match après nataon'ny Maroc sy Sénégal hatramin'ny farany fa azo leta ilay lalao fa tena teo zavatra nitranga dia niteny ny akamaroan'ny olona ho sarotra ny Madagasikara ho sarotra amintsika ny fanandrana ny Maroc fa zavatra goavana nataonareo satria ny Marocanina neny ho sahirana teny an-kianjana ny Marocanina neny ho miorory Marocanina neny natahotra ka zay teneniko anareo hoe vily ny match iny tena latsaka ny ranomaso fa ranomaso tamin'ny hoe tsy nahazokotsika fa ranomaso mpivaliana ary ranomaso misy fierté zany Madagasikara maro reny zavatra nataonareo ohatra mijery match na mondial reny mijery an'iny ary fier ianao hoe aireny malagasy aireny mpilalao malagasy tena mahay milalao ary tena mamita zavatra toy izao zavatra nataonareo satria nareo fa nareo zany no misoloteny nitatia amin'ny Afrique australe iray manontolo izany hoe nisolotena ihany koa ny firenena teo anivony ny mpikambana firenena mifana mpikambana teo anivony ny SADC voaingana ny filoham-pirenena teo anivony SADC tonga teto Madagasikara anisan'izany Afrika Atsimo ny Tanzanie Namibie ny Angola ny République démocratique ny Congo izay manana ekipa matanjaka daholo fa fiera manana nareo satria misongadina Madagasikara naneraka Madagasikara ary maro ireo filoham-pirenena izay naneo ny fankahirezana naneo ihany koa ny fankasitrahana ary indrindra naneo ny fahaizantsika hoe tena mahay baolina ka ihany ny malagasy toy izao hoe tsy ny baolina ihany fa mbola ho hitanareo fa mbola betsaka ihany koa ny zavatra anay mba seho anay fa manazara sy manova zavatra ny zavatra rehetrarehetra
dia ny rano natoky tamin'ny vahoaka malagasy ny ampamirana ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetra fa indrindra ny anoana ny sehatra ny fanatanjahantena. Nandritra ny fepitoana ny saky voalohany ataonga voalohany dia nanasitravitra maro be isika amanjato manerana ny nosy nanangana ny kianjan'ny Barea be dia be na mety nianatana nanao ny kianjan'ny Barea. Faut déjà aussi si tu ne comprends pas maintenant, tu vas comprendre plus tard. Rehefa tsy fantatrao zao ny antony dia fantatrao aorianao satria amiko tena mila toanana ny baolina kitra eto Madagasikara, mila petraka izany hoe asy ny fanaovana baolina kitra eto Madagasikara zany. Ary zay efa mino, zay efa mahafantatra fa rehefa mifanohana sy mifanaritsika dia ho lasa lavitra. Ary tsy nikanjan'ny Barea ihany fa kianja lehibe anaketrika ihany koa nataontsika. Anisan'izany ny Thomas Omarikadji izay ifanandrasantsika lalao iraisam-pirenena ihany koa. Eo ihany koa ny kianja manara-penitra misa 20 manerana ny nosy. Inona ny avitra tiako apetraka aminareo? Za ohatra nareo mila mifanohantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny vaka amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao. Ny fanaovana an'ireny kianja ireny dia mifampirisihana ny olona rehetra tia baolina kitra mba ho matianina ao anatin'izany sehatry ny baolina kitra zany. Fa indrindra nanao ihany koa tsika gymnase lehibe 20 ary anisan'izany tena goavana io hitanareo any Thomas ary totokanantsika tsy ho ela ihany koa ny any Mahajanga afaka herinandro vitsivitsy. Inona ny tiako lazaina aminareo? Niary fa manohana ny tena manohana, tsy misy fiatsaram-belatsika fa manohana amin'ny fo iray manontolo. Ary zany nanohana nareo Barea ireo ka amin'ny fo iray manontolo tsy misy fiatsaram-belatsika. Tiako tsapanareo zany betsaka ny zavatra ho ataontsika manomboka zao. Raha nanohana 10 tsika teo dia nanohana 100 tsika ndraiky amin'ny zavatra rehetrarehetra ho ataonareo. Efa mifampiantso tamin'ny coach Omaly. Zavatra ho ataontsika dia zao ianareo zay anao ny chane afaka hotao dia zavatra ho no ataontsika. Satria zao no zavatra mitranga nandritra ny fotoana nitondratin'ny firenena nanao quart de finale tsika tamin'ny CAN, nanao demi-finale tsika tamin'ny CHAN, dia efa nanao finale tsika teo ary minisy matoka fa ATV-ntsika ny fomba fiasa dia mino fa amin'ny 2027 hoentina mamonjy eto Madagasikara. Misy lamina nefa tsy maintsy apetratsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra. Ny lamina voalohany dia tokony mipetraka ho professionnel tanteraka, matianina zany ianareo, tsy eritreritra zavatra hafa fa hifantoka amin'ny baolina kitra fotsiny ihany ianareo mpilalao rehetrarehetra. Inona no ataontsika mba hatongavana an'izany? Ny hatongavana an'izany dia akintsika amin'ny coach aloha ny hanao sélection rehetra hoe reto avy eternareo rehetra koa ihany mila pina ve mila devenina ve ny mpilalao hiatsika ny chanina indray amin'ny 2027. Fa zao no ataontsika ianareo rehetra mpilalao reo zany dia omena ny bourse professionnel, tsy hiasa ny amin'ny zavatra irorosaina intsony fa io ny asanareo zany dia professionnel nareo. Isam-bolana dia mahazony bourse professionnel nareo mandrapatonga ny CHAN. Tsy miasa ny ampiasanareo, tsy mahorosaina hoe aiza ny mitady vola ahoana ny anomana zava azy aman-janaka, fa mahazo bourse isam-bolana ianareo dia tsy mifantoka afa-tsy io baolina kitra. Faharoa, zavatra hitako hoe tsy ampy kely tamintsika teo efa tena goavana reny fa ny tsy ampy kely tamintsika teo dia ny expérience amin'ny fifaninana. Noho izany dia ito zany ny teny aminareo
fa anao match amical tsika imbetsaka andeha iona amin'ireo Maghreby any ireo ohatran'izany a ny Algérie, ny Maroc, ny Tunisie isika misy angambatra hoe zay club mafindrinana aminareo anao mba hifanandrana aminay ianao match amical anao match amical atsika amin'ny européenne ary anao match amical ihany koa tsika aty amin'ny continent africain. Zay ny fanomana tsy maintsy ataontsika ary zay ny tanjony apetatsika hoe iny fandresena ary tsy maintsy hotratratsika izay fandresena zay apetatsika zay. Ankoatran'izay dia ny fandresena amin'ny azonareo dia tsy afaka atao hoe fandresena ho adino tantara satria nanohatra tantara ianareo dia zay ihany koa no mendrika fanomezana mba mipetraka ho an'ny tantara sy ho an'ny fianakaviana betsaka aminareo mbola mipetraka amin'ny mandeha misy aminareo zany, misy aminareo mbola manofatrano misy aminareo no tena ary maro aminareo maniry hoe inona ny fanoviana dia zay ny nanovako hoe manohatra tantara tsika mametraka tantara ary ampitiavana lehibe ito zavatra ty rahatsiko zavatra tsiko holazaina ampady maso le trano zay menanao etoa ny fitondram-panjakana fa ny trano kosa dia irana amin'ny manaratanana sy vola manokana vadirina ny vady no ananganana ary tsy trano ratsy zany fa trano tena mendrika tena hoe rehefa miteny hoe villa dia tena villa mbola tsara gamo ambony noho ny tranomora io moa le toerana zay ho atao io zany nge narovana tranomora terrain iray nge hoe anaovana trano fa ny anareo zany terrain roa no akamana mba ho lehibe dia zay no menanareo tsirairay avy ao anatin'ny titetikasy eny akaikin'ny autoroute io zany hoe tsy lavitra fa akaiky dia akaiky ohatran'izao ny trano nge mbo atao io fa zao mbola ataoko tsara amin'izao ny trano menanareo tsirairay avy aofanymbaanandalaka hoasitsika terrain de foot ihany koa amin'izay mba afaka milalao foot ihany koa ianareo tsy mandeha lavitra fa ao ihany tanao fa misy toerana fitsangatsangana io nange ho amidy io tany io zany nange ho amidy amin'ny olona rehefa be dehibe ny réservé fa zany mijanona ny réservation fa ometsika ny bariary ny tany vahoana eo amin'ny tokolasy tokovavy afaka mireharehtsika ankehitriny fa manana anareo bariary mahery fo nanao fiveriniainy niavy miasa ny fireneny tamin'ny fehitra tena avolety ka mendrika nyzao atolotra zao fanomezana sy mivoninahitra omenanareo fireneniazo eto dia misaotra manokana koa ny kotraroko satria ny fahaizana mandrindra sy mandamina mitariky zay le leadership betsaka mikotra nandalo teo fa hafa kosa koa mikotra roa na mitondra ninina fanapiny fitondram-panjakana ninina ezaka ataotsika raha tsy mikotra roa niasa andro manala miaraka taminareo ekipa tsy tonga amin'izao tanjon'izao tsika zay ihany koa nisovako manokana anareo mpilalao tsirairay avy satria manana afaka teneniko teo dia tena hoe tanjatsay tena mahery nareo za dia mpanao ara-martio efa champion imbetsaka ary zay teneniko anareo ny nampafolopirenena anaty sy mifolopirenena mitondra tsy mametsiny ny hafa tsy mametsiny ny olona fa sy za hoe rehefa te réussir ianao dia mitenanao manokana ihany ary zay tanjatsay zay nitako tany anatinareo tsirairay avy ary mety zay teneniko hoe rehefa nandeha teny ivavykely nareo manahita ny sary ny filopirenena napetraka tamin'ireny fametrana ny sary nametrana n'ireny poteau misy zio reny fa zany miendrika mihoatra fiderana
mifandraisana amin'ny filoam-pirenena tonga teto Madagasikara. Zay namezako toromarika voalohany hoe soloia ny sarin'ny Balear rehetra, ny sarin'ny filoam-pirenena rehetrarehetra amin'ny lalana makeny zay miasa zay mavita ny antsika dia ampiny ary mety fiderana zavatra nataonao. Ka androany dia misy mahaboninahitra omenana. Misy efa nahazo chevalier teo, chevalier de l'ordre national. Zany fisorotana grady amin'ny ordre national zany. Tratray 10 taona, 10 taona. 15 taona mety tsy mihetsika eo mihitsy. Fa ny vokatra nataonao dia lehibe mahaboninahitra natao zay zao hoe omena mahaboninahitra, misoritra mahaboninahitra zay efa nahazo ary omena ny chevalier de l'ordre national zay mbola tsy nahazo mahaboninahitra ho atolotra nareo ihany koa zay manarak'izay efa mizara prime mety tsika be dia be tsy zarana prime zay natao teto hitanareo amin'izany namana zany dia varoto nomena an'ireo zay nahazo prime rehetra. Fa androany no mahagoavana loatra ny zavatra nataonao tsy valopy fa carton no mamena efa dia misaotra manokana aloha anareo voalohany club rehetra zay namonda volana rehetra mpilalao reto misy operana dia rehefa nanareo manan-talenta isaky ny club rehetrarehetra ihany koa no anatonga antsika amin'izao fifampenana sy ny fandraisina zay hitantsika zao. Madagasikara tsy tataratra tamin'ny resaka baolina kitra zany. Madagasikara dia tena lavitra amin'ny mamiratra ny baolina kitra zany. Fa miova ny tantara ankehitriny ary tena aminareo fa io fa voasoratra rehefa ny olona miray fo, rehefa ny olona manana vy no mitambatra anankiray rien n'est impossible aux noho zany aza manaiky ankivintsika, aza manaiky ambanibanintsika na amin'ny manodidina antsika io na amin'ny mpifaninana amintsika na amin'ny firenena ny mifaninana amintsika. Araka teneko anareo teo manana ekipa matanjaka ane zany République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Angola, Maroc zay fa tsy notolary ny zavatra tena nafinaritra na lalao nataonareo dia nampiseho fa tsy kisendrasendra tsy pakazaka natongavanareo tao amin'ny toerana fa tena hita tsy hatramin'ny farany hoe tena manana ny fahaizana, manana ny fikirizana ary indrindrindrindra manana ny esprit d'équipe sy ny cohésion ny barrière de Madagascar fa sy tsika tena mampea ankehitriny zany isika rehetra ny malagasy rehetra dia mitipy miray fo amin'ny baharea. Noho izany dia ianareo no napiray fo, napiray feo, nampitambatra iray, nampijoro ho iray ny firenena iray manontolo. Ninina finoana, ninina fierehana, ninina naiza fiaviana dia mitambatra iray ny malagasy no tamin'ny ezaka izay nataonareo. Ianareo no mihovera fa rehefa manana ny finoana ary maneho ny fikirizana amin'ny asa izay atao fa indrindra miray fo akolanaveko teo dia tsy maintsy mahatratra ny tanjona dia ny fandresena ho an'ny firenena sy ho an'ny boka malagasy iray manontolo. Koa amin'ny anaran'ny Repoblika ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy iray manontolo no anolorako anareo amin'ny fomba ofisialy zay atolotra ankehitriny ny fankasitrahana sy ny mahaboninahitra amin'izao vokatra noentinareo nojy atanindrazan'izao barea tsika rehetra
Baria autour Malagasy, à Baria tu m'as mal au soin, Baria tu m'as mal réussi. Sur la plat, Mankasitraka indrindra Andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara tamin'izany lateny navelom-bolo ny vahoaka malagasy izay mantolo nentinao teo izany.